Publicité. Dia mbola miaraba antsika tsiray avy indray manaraka ny fandarana le 20h15 eto amin'ny M24. Ny namanareo lolozona antenaina no miaraka aminareo ary araka ny mazatra antsika dia manana vahiny isika eto amin'ny fandarana le 20h15 resaka ny ankehitriny dia tsy iza izany vahintsika zany fa Jean-Jacques RATSIETISON Mankasitraka anao indrindra ny amin'ny fanekena ny fanasan'ny fandarana ary arabaina tonga seto amin'ny fandarana namana RATSIETISON. Ya, mirabanao monsieur Lolo, miraban'ny technicien, dia miraban'ny voaka Malagasy manaraka an'ity fandarana ity. Arak'izany dia ny monsieur RATSIETISON, namantsika RATSIETISON zany no miaraka amintsika amin'ity fandarana le 20h15 ty androany. Araka ny fahafantarantsika ny amin'ny fandarana dia miresaka indrindra ny amin'ny lafiny ara-politika, ara-tsosialy ary fanabeazana ny olo-pirenena ny fandarana ary zava-dehibe ny anantsika n'izany vahiny zany androany satria dia anisan'ny andrarezina raha eo amin'ny lafiny ara-ekônomia eto amin'ny firenena izany vahintsika izany. Raha tea alala fohifohy ny mikasika an'izany vahiny zany hoe RATSIETISON zany izahay fantatra eo amin'ny tantara-pirenena ny anaranao efa mipetraka eo amin'ny tantara-pirenena satria ataontsika hoe anisany efa avy candidat ho filoham-pirenena izany RATSIETISON zany. Ny fanontaniana manitikitika zany zao de taiza ho aiza no natonga an'izay le hoe satria économiste zay no tena anisany tena ahafantaranao ihany koa de taiza no natonga an'izay le hoe eto ahako de anapa-kevitra fa hiditra amin'ny sehatra ara-politika eto Madagasikara. Ya, natongahako tafiditra sehatra politika dia atao hoe tsy nomanina fa tonga ho azy. Ny tena marina, ny tena koa nianatra teto nanao licence teny amin'ny SDEX tamin'izany. Dia vao vita n'iny dia nakany andafy dia nanao grande école frantsay tany ESSEC. Tsy niasa teto mihitsy zany ny tenako nandray andro ary. Natonga tafajanona tany rehefa manao grande école any andafy tsy maintsy mindram-bola ianao fa lafo be ny frais de scolarité any. Dia voatery nindram-bola, dia rehefa mindram-bola ianao tsy maintsy mamerina, dia voatery nanomboka niasa tany namerina an'le vola aloha. Le vola mamerina azy 5 taona 1 taona. Dia tafajanona tany. Fa na izany na tsy izany ara moa nandalo teto Madagasikara foana ny tena manao vacances. Dia nahita an'le filatsahan'le firenena lalina dia lalina dia lalina ary ny tena matsikaiky an'le izy mahagaga an'le izy mampatalanjona an'le izy isaky ny tonga eto dia misy fiovana fa misy fiovana miratsy foana me mahantra foana le Malagasy. Dia teo moa amin'ny pahitoekarena mijery an'le sosialim-bahoaka dia maneritreritra ny tenako hoe fa izy ty hoe zany dia tena tsisy vahaolana fa voaozina vetsika ikorosofahana hatrany hatrany. Dia rehefa nandalina an'io ny le fandrinana tsy miboky ny anarako tany am-pianarana tany mihitsy noho nyraisiko fa mandeha dia miresaka amin'ny olona dia mijery an'le fiainan'le olona dia mijery hoe fa inona mahatonga n'le fiainana mitotongana ohatr'izao. Dia rehefa hitako le vahaolana dia izy hoe voalohany nandramako nomena ny olona teo amin'ny fitondrana tamin'izany tamin'ny 2012 nanao vacances teto nanao télévision ny émission télévision dia lycée nahita tao dia niantso ahy izy niapitsony any izy dia niantso ahy hoe zahako ranona CST za moa mandalo fotsiny eto dia inona ho azy zany CST Conseil supérieur de la transition zany ozy le olona ny CST mitovy amin'ny sénateur amin'ny fiainana normal. Ny CT moa solona député fa tia tetezamita. Dia ozy moa le rangaha hoe
hitanay ianao izy tao amin'ny anamanjery Viva tam'izay ny Filohan'ny transition ny tompony Viva. Hitanay tao amin'ny Viva ianao izy fomba ampijerinao hafa mihitsy ozy fa mba miangavy anao zay tonga avy ety Anosy eo amin'ny Sena eo Anosy zany mamelabelatra le zavatra no teneninao alina fa mino zay fa tsy vitan'ny adiny ray le izy fa mbola misy zavatra be dia be tokony mbola ampitainao fa zao ny tenin'le rangahy hoe zay efa lany aiky amin'ny pahitoan-karena eto Madagasikara amin'ny économiste eto fa mitovy daholo zavatra teneniny tsisy mahavaolana ary tsisy maresy lahatra de tonga teny amo tena melabelatra de eo no ozy aho hoe teo aho de tafiditra amin'ny politika natao alohan'izay ary efa nisy fotoana tamin'ireny août 91 reny efa tafiditra tao koa de ndao ary ozy izy namelabelatra teo zay fandresy lahatra teo de rehefa vita le famelabelara-kevitra de ozy zareo ty ozy izy fanavotam-pirenena mety aminao misy RATSIETISON andao tsika anao résolution ho fanavotam-pirenena de tam'izay moa de ozy aho hoe niany nandehanako eto vacances fa araky ny teninareo tia fanavotam-pirenena tsy mampaninona aho fa hijanona miaraka aminareo fa zao mametraka condition ahako le vaolana hitako zany io résolution ho ataontsika miaraka io ny zavatra voalohany amin'ny soratra ao ty le résolution ty ny zavatra voalohany misoratra ato foanana ny midy na marché interbancaire de devise de akarina ny sandam-bola malagasy fa raha votsireo no atao tsisy vaolana eto tsy hijanona iraka aminareo andany ny andronareo sy andany ny androko nanaiky moa izy de nijanona nyvinoko ny vakansiko nareo raha efa nahita olona miasa lahady fa zay sireo CST reo voatery ny asa lahady indroa zay satria nanenjika amin'ny fotoanako za ny fotoanako le hoe am'izao tsy maintsy mandeha mody any apita ry zareo tsy hoe isanandro izy disponible iraka amiko fa napetraka le fotoana tsy maintsy manao lahady tsika raha zany io tsy tratra de ny asa lahady zay za ary tao mampime fa nareo garde atao amin'ny Senareo ara de fa niefitra hoe za CST satria ny olona miaraka amiko CST daholo de ndreo mandeha tonga le lahady zay de ozy le mpiambina teo amin'ny Senat hoe ahoana ray aman-dreny ay ve nareo CST tony miasa lahady koa gaga zay niasa hatramin'ny lahady zay vita le résolution ty izy ty nanaovana pétition karazana pétition tao amin'ny CST tao samy manoratra ny anarany amin'ny stylohany samy manoratra ny anarany samy manao siny manaiky an'ity 20 isan-tratin'ny CST nanaiky an'ity Roland Ratsiraka nanao siny général Ramakavelo ny député Raoldine ato ny président Sénat am'izao fotoana zao Hermanana Fahefa ato raha tefina naharemelina mpanao politika malazy eto ry Sylvain Rabetsarona ry Alain Demsesa ato daholo nanao siny 20 isan-jatony fa Roland no nanakana an'ity ministre mivola tamin'ny tetezamita Hery Rajaonarmapianina sy ny filohan'ny tetezamita Ilain'ny Rajoelina zay ny nampalaelo azy de voasakana zany ty résolution ty de zay anisany natapa-kevitra hoe raha olona roa na ray masakana olona ray zany mavita an'io fa le toerana no mila jereny aiza le toerana avo indrindra satria rehefa miteny ny olona hoe fa maninona ary izy ty tsisy mpitondra mety manao azy diso le fitenenana azy satria ny CST sy ny CT mpitondra tamin'ny androny fa araky ny tenin'zareo hoe mena ambaniny mena Roland nanakana fa vita ny transition iza no filoham-pirenena Hery Rajaonarmapianina zay nanakana azy tamin'ny transition normal zany tsy nanao iza ny Hery Rajaonarmapianina Ilain'ny Rajoelina izy Roland zany no nanakana an'ity hatrany izy Roland ve no atao hoe ny fitondranany tsy mety manaiky manao fa maninona ny antony olona roa tsy mety manao azy olona roa na ray zany mavita an'ity de zay natonga nilatsaka filoham-pirenena candidat tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny 2018 zany hoe rehefa natsapa zany ianao fa tsy nekena
olona rozy ianao teo nanakana an'ilay résolution zay everinao fa hitondra vahaolana ho amin'ny famoahana ny Madagasikara ao anatin'ilay fantrana zay hitanao ny sesy rehefa nandehanao vacances tatia enao. Zany hoe nanomboka teo zany de nanapa-kevitra RATSIETISON hoe aleo izaho hitondra an'izay lay hevitro zay everiko afaka mitondra fiovana tsara satria le taloha fiovana ratsy foana ny hita araka ny voalazanao teo, fiovana tsara ho an'ny firenena. Tao aorian'izay zany de misy ndray teo ve nanomboka ty le hoe antoko FMI ity raha afaka resahana hoe inona zany zao ny mahasamihafa any FMI sy ny antoko hafa rehetra izay efa misy anjatony raha eto Madagasikara hoe ity de manokana mihitsy ity fa tsy mitovy am'ireo rehetra zay efa misy am'izao fotoana izao. Natonga an'io FMI malagasy io zany tany ambolohany fikambanana aloha nataoko. Satria tokony tsy adinitsika fa taloha fikambanana afaka manolotra candidat. Zay zany ao le mbola misatra hoe anaoko politika. Natao fikambanana aloha ny FMI malagasy. De mivoaka moa ny lalàna hoe tsy maintsy antoko politika ihany no afaka manolotra candidat. De nanapa-kevitra zay tsy mifoanana akory le fikambanana fa mitovanana antoko politika FMI malagasy ihany. Le fikambanana zany hoe Fahefa-mividy izao no ilain'ny malagasy, no takin'ny malagasy. De mamaly le antoko politika hoe Fahefa-mividy io no ilain'ny malagasy. Zay le Fahefa-mividy no ilain'ny malagasy. Mahasamihafa ny FMI malagasy amin'ny antoko rehetrarehetra. De ny anay le vahaolana izay iombona-kevitra izy androany ao anatin'ny ny anaran'ny antoko sy ny fikambanana hoe Fahefa-mividy no ilain'ny malagasy. Tsisy miteny, tsisy tsy miteny an'izany eto Madagasikara zao fa ny Fahefa-mividy zao no ilain'ny malagasy. Tamin'ny 2018 mbola izaharery candidat numéro 6 no resaka Fahefa-mividy. Fa tsika miteny zao 5 taona ty aoriana tsy misy tsy miteny an'io ny parti politika rehetrarehetra. Kanefany tsy misy mijery le vahaolana atorotry ny FMI malagasy. Niange tamin'ny 2018 nanao latsaka candidat de nanao engagement contrat nataoko amin'ny vahoaka malagasy hoe raha miasa ray volana, mitsangana ray volana ny gouvernement tako tsy mety amin'ny atsasany vidin'ny entana farana avy any ivelany ny PPN, ny vary, ny lafarina, ny menaka, ny fanafody, ny zesika, ilain'ny tantsaha, ny kubota, ny bicyclette, zany ilain'ny any ambanivohitra daholo zany, ny moto, ny fiara, ny pièce détachée an'ny fiara, ny vaccine ny omby, vaccine biby rehetrarehetra midina amin'ny ampahefany raha vao tsy vita io miala ho azy ny ako fametram-pialana efa napetrako mialoha miteny hoe fametram-pialana apetrako mialoha miatra ho azy avy hatrany raha miasa ray volana ny gouvernement tao ka tsy tanteraka io zavatra teneniny vavaka io. Na tonga nanao an'izay mantsy ary zay mahasamihafa ny FMI malagasy am'ireo mpanao politika. Indrindra mantsy ina le zay le mampiavaka anao satria rehefa ohatra ka ny candidat zany zao mahatratra any amin'ny 30 any misy ny candidat irotsaka ho folo eto amintsika noho izany zany inona zatra resahanao sy everinao fa rehefa zahako de zao ny tadidin'ny olona mikasika ary zao ny tena mampiavaka am'ireo mitondra vahaolana ho am'izay Fahefa-mividy ho an'ny malagasy zay. Zay le hoe ny anay Fahefa-mividy no ilain'ny malagasy. Zay rery no miteny an'izay. Zao vao manao copier-coller. Mampiavaka anahy za rery nanao engagement antsoratra. Fa reo rehetrarehetra zao nisy 930 candidat, ny 530 vava fotsiny. Anao an'izao zao nataoko rehefa tonga eo tany aloha moa lefa nisy ny teny hoe mahazo 4 daholo ny fianakaviana gasy. Zao ny teneniko amin'ny olona fotsiny hoe ny zavatra voaka amin'ny vava manidina, mora dino, tsy mamatotra fa rehefa tsy tanteraka iny samy miala eo. Tsy rariny ake zany io tokony hoe contrat no ataon'ny candidat tsirairay milatsaka filoham-pirenena. Rehefa tsy ny anjaran'le vahoaka mifidy anao, zay ny contrat an'le vahoaka. Anatanterahanao le zavatra nyteneninao. Ka ianao kosa rehefa tsy voatanteraka ao le zavatra nyteneninao tokony isy sazy mahazo anao. Zay natonga nanao niny contrat atsoratra iny hoe
raha ny raha ray volana tsy midiny amin'ny atsasany mividiny entana farana avanyvenany miala ho azy ny démission keny ako 14 août 2018 tsaroko tsara sy injay ny datiny le taratasy zay 14 août 2018 no nanao nametraka ny candidaturako io andro nio ihany nametraka an'le taratasy teny amin'ny ACC 14 août zany 7 septembre ny premier tour zany hoe rotokom-bolana io mipetraka teny amin'ny ACC tokony anao an'izay daholo angeny candidat filoham-pirenena manome toky any gasy contrat mipetraka tsoratra satria averiko foana zay ny zavatra tenen'ny vava manidina adino tsy mamatotra ny ay iny mipetraka iny soratra iny na iny no tenendrala satria isanakihana nge hoe raha mbola averiko raha hoe milatsaka amin'ny 2023 ty ka mamerina io de teniny sasany hoe tsy misy dikany akory iny raha tsisy dikany iny manova gory raha masa zay masa mana raha ataovy ary io rehefa tsisy dikany fa za miteny hoe misy dikany be io misy dikany be io ary tsy mandika lalàna mihitsy fitenenana an'izay fa zay fanajana ny malagasy fa za nge miteny an'izay matoa za samy miteny an'izay za mahatoky tena zato isan-jatony fa vita io satria ditim-panjakana roa no atao ditim-panjakana voalohany ditim-panjakana nametraka an'ity nametraka an'le midy hoara-panjakana ditim-panjakana nataon'ny marika arivalimanana tamin'ny 2004 manafoana an'iny zay rehefa tonga fitondrana manafoana an'le ditim-panjakana nataon'ny marika arivalimanana tsisy dikany mihitsy manao an'izay tsy ho adino no manao an'izay ditim-panjakana io maty de faran'izay tsotra teo zao ny directeur ny ONE ditim-panjakana nametraka azy ho directeur ny ONE rehefa tiandry zareo nasorona izy mivory ny conseil de gouvernement na ny conseil des ministres de mamoaka décret izy foanana le décret nanetra an'le olona ho directeur ny ONE de tsy directeur ny ONE tsony le olona mitovy am'izay tsisy valaka ny resaka midy décret nataon'ny marika arivalimanana nametraka azy teo de ho ataon'ny RATSIETISON no anala azy eo de vitany amin'iny de avy eo verina amin'ny tabola tsy mivovotsika tsy misy afa-tsy décret sisa mampiakatra na mampidina sandam-bola de manao décret anankiray mampiakatra sandam-bola 200% ronjato isan-jatony de eo no eo midina amin'ny ampahefany amin'ny vidin'entana fanavany velany tsy misy keo aloha ny diratsika am'izay le drafitra napetraka nareo na le hoe résolution midy no averinao resana sy ny hoe fahinoko azy njatra tianareo resana fa meloindra ny resana an'izay de te anontany ny roso eo amin'ny politika zany zao RATSIETISON misy ny antoky politika film ihany koa raha te anontany zao ho an'ny RATSIETISON sy ny film inona ny zany atao hoe manao politika ny atao hoe manao politika dia ny vahoaka amin'ny patron-nao ny vahoaka mibaiko anao ny sitrapon'ny vahoaka no ataonao zay mahasoa ny vahoaka no ataonao fa tsy mahasoa anao zay ny ataoko hoe fanaovana politika mpiasam-bahoaka ianao ndika an'izay rehefa tsy mahomby ianao tokony miala ho azy ampahendrena io za hoe mampiavaka aminay andreo mpanao politika ireo ny anay rery no sa manao an'izay fa zay nge manao an'izay de ho za hoe raha fa miteny an'izay hoe raha ray volana ka tsy vita le izy de miala ho azy tsy misy risque ny alako satria averiko foana mora ny manao azy ary mahamora azy nge mahatonga miteny am'izao fotoana zao hoe zay le fanaovana politika koa zay mbola tsy eo amin'ny fitondrana tsy maintsy décret manatanteraka an'io omeko any andro rajoely eo nomeko azy io nanaovako pétition miaraka amin'ny vahoaka koa ary io hoe andao takina miara mitaka fa rehefa RATSIETISON efa herintaona azy zay nanomboka ny teny an'io tsy misy miaino de fa niteny de mbola averiko eto raha zaho ahatsony andro rajoely ianao ary izy izy behivavy ianao miseho anao katraka ianao andao ary anao atsoko de ataovy ary io de ho avy aho anao an'io fa samy teny zao eo masonareo vahoaka samy teny ary io mipetraka sary io any amin'ny télévision samy teny aho hoe raha tsony ka tsy mahomby le zavatra teneniko afaka gadrainy tonga de teneniko meloha ny asaiko miteny an'izany
na tsy antsoary izy ka foanany ny midy akariny 200% sandam-bola ny vokadray mitovy tsisy valaka midina amin'ny ampahefany any vidin'ny entana farana avy any velany tsy misy risque io iza manao azy mahavita azy ohatra ny zatra nahitikitika le nyresahanao teo hoe rehefa tsy mahomby de tokony mametra pelana ny fanontaniana manitikitika mantsy zany zao de ty hoe ahoana no ahafahan'ilay ataontsika hoe le mpitondro mametraka fa ny mari-pandrefesana zany ilazany fa tsy nahomby izy ny antony mantsy de ity rehefa miaintsika avy any amin'ny feo avy any fitondrana de mahita izy fa mahomby zany hoe misy reo le eo manodidina miresaka anga tsy hitanareo tapina angamy masonareo tsy mahita ny fandrosoana zay efa entin'ity fitondrana ity ny fanontaniana mipetraka zany de zao raha ohatra ka mikaikaiky ny vahoaka ohatra am'izao fotoana zao na amin'ny fotoana zay mety hoe raha tsika hoe tondranao ohatra raha hoe ilatsaka ianao na tsy fa resaka fotsiny hoe ho resantsika mikasika an'izay hoe ahoana ny mari-pandrefesana ahafahana milaza fa tsy nahomby satria tsy resaka ny resantsika fa tsy manana taremarika ahafahantsika mandrefeny zany isika zao ka ny dika an'izay tsy zavatra kapehany no resahana fa zavatra tena précis rehefa miteny midina amin'ny ampahefa mividiny entana farana velively tonga de raisiko ny lasantsy boriboriko hoe raha 6000 francs izy androany zarao efatra ny 6000 raha zaraina efatra firy zany ny 6000 ariary moa zany na 30000 francs 7500 zany ny litre tsy azonao ivolozana nge zany rehefa 7500 zany ny vidin'ny lasantsy de tonga de be sy ny maro miala ho azy ianao tsy afaka hiteny anao fa nareo hoe tsy isy antsony ny teny an'izay ny vary ohatran'izay keo raha 20000 francs kilao ny vary raha ampahefa midina amin'ny ampahefa ny 20000 francs 5000 francs kilao ny vary zany nge zavatra azo tsapay tanany fa io zavatra ataoko hoe mekanika satria raha zavatra vidina ny velany androany $1 ataontsika hoe 20000 francs ny $1 na tsy 20000 ary izy fa ambony kely fa anamorana an'le fanazavana raha $1 20000 francs raha karina 200% sandam-bola ny $1 lasa 5000 mazava azy tonga de mandeha ho azy ange tsy mila tsisy ivalozany zany fa tonga de midina amin'ny ampahefany zany ny vidiny entana afarana avany velany raha $1 izy tsy vidina 20000 tsony fa vidina 5000 tsy mila proof tsony ange zany tonga de mandeha ho azy zay le hoy za hoe rehefa anao an'izay engagement zay le mpanao politique de tokony zavatra azo refesina mora refesina de izy mamemy fepitaonany za nge le niteny zavatra azo refesina nge hoe nidy vidiny entana avany velany midina amin'ny ampahefany raha mahita iny fa ngany azonao ivalozana ary ny taritasinao mipetraka any amin'ny ACC nga ianao afaka miverina amin'iny tsony za mamemy fepitaona hoe ray volana de afaka manisa andro ianao hoe ray volana na 30 andro esana ka tsy midina amin'ny ampahefany le izy raha ny olona mahita eo nge izy fa nga misy afaka miteny hoe anga afaka miteny tsony hoe rehefa tonga ny 30 andro ny esana tsy midina amin'ny ampahefany le izy tonga de miatra le famitram-piarana fa zay nataoko izy hoe za miteny an'izay eo mampime fa fantatry fa tsy maintsy ho vita io satria mora ny anaovana azy décret anankiroa rehefa tonga eo fitondrana avy anao de décret roa de zay tsy ho vitanao nefa ny tadiova rehefa olona miakatra ao fitondrana voalohany anjatiny ange ny décret ataon'le ray volana roa volana voalohany na manendry ny ministre manendry ny staff ministère tsirairay décret daholo angerany fa le décret roa no ataonao hoe reto anakandray maso tsy maintsy ataoko reto miandro fotoana fotsiny ianao anaovana azy eo indrindra iresakitsika zany zao mikasika midy zay satria zay no anisan'ny foto-kevitra zay voizinareo ny amin'ny fanafoanana an'ilay izy raha afaka resahanao ambangovangona na hoe mba menao fanazavana ny mpanaraka atsika ny am'izay hoe inona tokoa moa ty midy tya de maninona no ataontsika hoe tena misisika ianao ny anafoanana azy satria araka ny voalazanao teo de tamin'ny filoha Marc-Ravalomanana nametraka azy tamin'ny 2004 maninona no napetraka zay maninona araka ny fahitanao azy maninona no esorina tokony esorina zany mba ahafahany voaka malagasy anana fahefa-mividy zay ahafahany manjifa tokoa ny zavatra zay eny an-tsena tena marina 1994 tamin'ny androny Zafy Albert no niditra teto ny anarany tamin'izany hoe flottement zany hoe talohan'izay mantsy taux de change fixe teto na tahabola tsy miovaova
de andaontsika hiditra am'le flottement izy niditra teto fotsiny tamin'ny 1994 niditra tsisy anarana tsisy taratasy mpanjakana tsy fantako na nisy circulaire akory raha tany ministère tany ny teny hoe niditra ao tsika fa ndray andro fotsiny ny olona nahita amin'ny gazety hoe ao anatin'ny flottement ontsika io flottement io any banque commerciale eto ny banque primaire no milalao azy de ao anatin'io flottement io zany amitsingevaheva ny vola de lazain'zareo hoe manaraka ny lalàna ny tolotra sy nanady raha be deaibe zany no mitady ariary de mahazo aina ny ariary raha be deaibe mitady devise menjera ny ariary de ozy a tam'zany hoe lalao efa fantatra mialonga e zany ny zavatra hitranga tsika toe-karena en déficit structurel na amin'ny balance commerciale na amin'ny balance des paiements zany hoe ny entana aondratsika ny velany efa fantatra fa tsy ampy foana mihoatra amin'ny entana ho afaratsika be loatra de manaraka an'izay balance des paiements hoe vola devise miditra kely foana noho ny vola tokony hivoaka ka raha lalàna an'izay no ataonao lalàna mitondra amin'ny volanao de efa fantatra zany fa enjera amin'ny volanao profo efa nenjera 7000% izy androany 7,000 isan-jatony za eto de miteny tsy misy firenena eran'izao tontolo zao mahataty fianany sandam-bolany 100 isan-jatony fotsiny ny atsika 7,000 isan-jatony mbola misy fikondo eto mbola misy débat mbola misy hoe mila fandresy lahatra na de zay fotsiny ary de tokony hiteny fotsiny tsika tsy mety amitsika io resaka flottement io fa le flottement zany nidirany teto zany 94 de ngamba tonga saina maro karavalomana 2004 raha nisy olona teny aminy hoe ary ty flottement ty nge ahoana moa ny fipetrahana eto fa toatra ny tsisy ninona de ohatra ny lasa nanao décret izy za raha miteny hoe soiany izy raha fa nanao décret satria raha zay le nidirany tamin'ny 1994 zay no nisy androany fa tsy nanao décret raha valomanana tamin'ny 2004 ka androany ianao manontany amiko hoe ahoana ny fomba anafoananao ny midy io de zay teny aminao hoe ambava de ngambany am mioraka daholo ny toe-karena le miseho azo pay toe-karena Madagasikara mioraka daholo hoe adaladalo azy ako nisy zavatra sorona ambava fa tsy fatany akoa hoe ambava nge nidirany io teto tsisy taratasy 2004 io vao nisy décret tao anatin'ny 10 taona zany tsika nandeha babagona tsisy niteny androany a rehefa miteny hoe foanana ny midy tabataba ny sasany hoe tokony nisy mesure d'accompagnement aloha fa izy niditra teto agny flottement nisy mesure d'accompagnement fa tonga de potika le malagasy io a rehefa mijery tsika ary zay natonga makany am'le hoe inona natonga an'izay hovaonana niala teo amin'ny fitondrany Didier Ratsiraka voalohany tamin'ny août 91 efa nenjera 500% sandam-bola par décret nanaovany azy satria tsika tamin'izany tao anatin'ny taux de change fixe raha ny 1 euro zany a raisina hatrany am-boalohany a teo amin'ny 328 francs eo franc malgasy raisiko am'izay raisiko euro na atakaliko euro le misy franc français 1 franc 50 francs de ny 1 franc lasa 100 francs malgasy avadiko euro am'izay a afahantsika manaraka azy anatin'le fotoana maromaro iny zay anisany natonga ny Didier Ratsiraka nenjera efa nenjera 500% sandam-bola-tsika par décret nanaovany azy afaka nanao décret izy napiakatra fa tsy nanaova tsy napidiny izy ny antony iny mbola azotsika resana efa aveo tonga Jacques Albert napiditra n'le flottement 1994 nanao savon-danitra le fenjeran'ny sandam-bola le 1 euro 500 francs malgasy non 1500 francs malgasy azafady ny 1 euro lasa 3000 francs malgasy de tamin'ny andro ny Jacques Albert ny teny daholo teto Madagasikara za io manao vacances nge moeno an'izany tamin'ny Ratsiraka tsika ninona malototsika tsy le maloto ny tenen'ny olona fa le tena fiteny ratsy iny tamin'ny Ratsiraka ninona malotony zao na ny maloto anina raha tsisy tsony empêché Jacques Albert tava very ny Didier Ratsiraka tsy nikitiany tsony le rafitra fa nijanona tao amin'le flottement ihany le 1 euro 3000 francs lasa 1 euro lasa 6000 francs nenjera koa Ratsiraka tonga raha valomanana ny sole azy raha valomana 2004 nanao an'le décret le 1 euro 6000 francs tamin'io 2004 io lasa 1 euro lasa 12000 francs tao anatin'ny fotoana fo izy
ny anjera zato isanjato ny sandamola tsy tafajanony ela koa raha valomanana fa nahitsany dralahy de avy eo de niteny moa hoe ndao ranga atao transition raha mitatana fa tsy lasa tsony ty fa ndao miaraka amiko ando de nitambatra ataony teteza mita daholo ny rehetrarehetra tao moa nahitako an'ity résolution ty liain'euro 12 000 francs niakatra 15 000 na 16 000 tsy raikitra moa le résolution de niteny daholo ndray hoe foanao am'izay ty transition ty fa tsy lasa tsony fa mijaly foana le voaka mikaikaika foana fa alao asina fifidianana de alao olona ray nitondra azy ary de tonga ny 2013 lany rajanary-mampianina nandritry ny nateo azy teo amin'ny fitondrana le 15 000 16 000 niakatra 18 000 20 000 tamin'ny teteza mita ndray mbola tsara io zay foana ny teo aloha foana tsara satria mitotongana le sandam-bola tonga ny 2018 za candidat de za nyteny ny vahaorana tsisy afa-tsy io fanafoanana ny midy io de za nyteny tamin'ny 2018 fa nizaniza lany eo ka tsy kitiany rafitra ny vola tamin'izay any teny hoe hividy varina 15 000 francs tsika amin'ny kilao hay adiso fa 20 000 francs izy zao tamin'izay any teny hoe hividy menaka tsika 30 000 tsy haiko 30 000 francs litre ay mbola diso koa efa 50 000 francs zao ny litatra de mamerina ny fitenenako anizaniza lany eo 2023 tsy kitiany rafitra ny vola hividy vary tsika 50 000 francs kilao hividy menaka tsika 100 000 francs litre any tsinona le vahaolana fanontaniako manitikitika satria ozy izy anao niditra nitsokosoko le izy de aveo natao décret Ilain'ny ny fanontaniana zany zao de hoe satria mampitondra faisana ny toekarena sy ny vahoaka mihitsy moa zany miaritra mafy ao anatin'izay midy raha ny filazanao azy izany mahazo tombony ao ambadika io zavatra io satria matoa nampidirina de misy tombotsoa ao ambadika zay de fanontaniana mipetra zany hoe fa manina nampidirina ary izany mahazo tombony ao anatin'io midy io mahazo tombony amin'io tsy misy afa-tsy ny banque primaire eto amintsika reo zany any société générale am BNI am BOA reo ihany mahazo tombony amin'io ny antony de tsotra rehefa anatin'le flottement anao na le mitsingevaeva ny volanao anatin'le marché interbancaire de devise de miteny reo banque reo hoe misy risque amin'le vola mitsingevaeva de rehefa mindram-bola zany ny olona any am'ireo banque reo de misy ny ataony hoe prime de risque ampidiriny eo amin'le vidin'le vola de tafakatrany amin'ny 20% 30% any amin'ny banque secondaire ary izy any amin'ny 50% ny sandam-bola zany hoe rehefa mindram-bola ary ny olona mihaino antsika eo zao mahafantatra tsara hoe zay efa nindram-bola hoe raha mindrana zato ianao mamerina 2 avoenina 3 avoenina iny ianao zay vao voalohanao le zato mindraminao zany hoe raha maka ohatra hoe mindrana 10 millions androany maverina 30 millions ianao ohatra vao voaverina le 10 millions fa zana-bola ny akamarony 20 millions zany tombontsoa azon'ny tombom-barotra azon'ny banky raha foanana midy tsy mitsingevaeva ntsony le vola miala le prime de risque ino ma tsy ny tena ngezabe eo anatin'le le taux d'intérêt alain'ny banky miala iny miverina normal zany ny findramam-bola eto ny taux d'intérêt de ataontsika hoe raha mitrana 10 millions mety hoe 20 isanjato no alohako zana-bola raha 10 millions 20 isanjato an'izay 2 millions de apetraka ao fotsiny fanontaniana faran'izay tsotra inona ny tian'ny banque primaire eto amintsika le rafitra mamiazo 20 millions tombobatra sa le rafitra 2 millions no azony zay mivaliny zay hoy za hoe raha misy mpitondra eto Madagasikara tsy mety anao an'ity dikan'izay na nandray vola tany amin'ny banque izy na miaraka amin'ny banque izy tsy misy afa-tsy zay ny antony de ny tombontsoa amin'ny banque zany no arovan'le olona fa zange efa miteny hoe averiko foana raha tsona manao an'io ka tsy vita le izy tsy midina amin'ny apahefa mividinetana gadrao afaka gadrainareo zany nge faran'izay tsotra nge zany zany efa miteny am'zany amin'ny aina aman-jery amin'ny vahoaka malagasy raha tonga eo tokoa ka ataoko hoe ka tsy vita io ka gadraina izy atsony nietsika amiko fenao raha namita bahoaka vao mankary ny olona faly eso ihany alao giadrany iny fa namitaka anay nampanantena nefa zavatra tsy nisy vahoaka ary ho faly zao tsika miteny zao nge iverinareo fa tsy zavatra mivilana fotsiny raha mivavanao de efa mety mampigadra anao mandeha ry an-talana ery ara ny vadiny
manandafy samborina fa maninona moa izy ny samborina zany ve natao hoe démocratie tokony afaka maneho ny heviny izy afaka miaro ny vatiny izy tsy hitako zay tokony anakana anazy anao an'izay tsy hitako ny antony isamborana azy zay de zay na tokony zay hoe za miteny amin'eo am tsy maka riska nazy zéro riska alaiko mahatonga am'seny samy teny hoe gadrao afaka gadrainareo raha tsy vitako eo tsy misy riska raisiko fa niza tsy milangy andrajoela afaka manao an'izay ataon'le vahaolana vidina amin'ny ampaefa mividinitana farana avany velana zay nandrasan'ny olona zay nandrasan'ny RATSIETISON Jacques fa le vahaolana tsy mijanona eo fotsiny satria efa latsaka ambany loatra le fahorian'le malagasy le fahantrany'le malagasy be zao no mividy kapoka vary amin'ny kapoka raha midina amin'ny ampaefany a mividy mivary raha olona mividy kapoka ray zany afaka mividy kapoka efatra mivavy ny olany tsy mbola mivany ny olana mbola anatin'ny fahantrany izy tsy misy mahasamihafa ny kapoka ray sy ny kapoka efatra eo indrindra mantsy zany zao hoe le midy zany zao raha amin'ny RATSIETISON manokana de zao le hoe mbola vahaolana ataontsika hoe tia ampiandohana la clé zay eny ary zay midy fanafanana ny midy zay fa tsy mbola zay le tena hoe vahaolana feno ho an'ny firenena sy ho an'ny ny vahoaka malagasy raha afaka resahana ary zany zao enao mantsy zany zao miresaka hoe aiza ny démocratie niresaka an'izany ianao teo tehiteny ve zany zao RATSIETISON fa satria tsika république tany démocratique koa tsy misy zay ve eto amin'ny firenena raha amin'ny lafiny ara-politika indray jerentsika azy tsy misy angeny démocratie eto mandeha ny amin'ny réseaux sociaux any zao ny amin'ny Facebook any ny vavana avoakany ministre ny serasera Lalatina Rakontrazafy tam'zany izy mitabataba raha mividy ny délestage misy am'izao de rary ny vahoaka raha mandeha an-dalana sokafo ny kiantsany démocratie fa zany anisan'ny voalohany andeha eny iaraka amin'ny vahoaka raha mividy ny sakafo mividy ny entana efa tsy ao intsony efa akaiky ny explosion sociale izy ny teny an'izany ange 10 000 francs vary ny menomenonany tam'zany zao efa 20 000 francs zany efa tsy explosion sociale intsony fa iny efa bombe atomique sociale zany ny délestage tsy lazaina intsony nampanantenana tany am-boalohany zany anisan'le ina moa fametarana an'le fampanantenana pokaty satria ny Andry Rajoelina teny tam'zany hoe tsy haiko firy taona de tsisy délestage intsony zany ange mora faritana ange zany le tonga le fepitaona ataontsika hoe tsy haiko 2 taona sa 3 taona na hery taona olo izy na tonga eo ary izy de tsisy intsony délestage ka mbola misy ny délestage mora be raha nanao engagement izy atsoratra efa tsy filopirenena intsony izy raha ny teny izy zao hoe ny N44 sa RN13 izy raha tsy vita tsy manao politika intsony fa izy ndray fetsy fa tsy nanome fepitaona fa raha nanome fepitaona izy dika le tsy manao politika intsony ny toerana filopirenena poste politique tonga de miala amin'ny toerana izy zany raha ohatra nataony atsoratra le izy fa izy fetsy tsy nataony atsoratra tsy nanome fepitaona izy fa ny RN13 zany de miandro atsika zay avitany raha misy zany zao zay soratra zay ohatrany hoe manitikitika hoe raha misy zay soratra mipetraka zay hoe rehefa tsy tanterako tia de miala iza no manana fahefana manala ary iza ny tokony teny hoe tsy tanteraka le izy ny fahefana aiza no tokony anao an'izay rehetrarehetra mahita an'le hoe tsy tanteraka le izy satria zay ny teneniko hoe zavatra mora metarina tokony anaovana an'izay fa rehefa apetrany any amin'ny HCC tonga de diso izy tonga de asorina izy satria izy tonga amin'ny mametra-pialana afaka mametra-pialana izy zoany mametra-pialana filopirenena rehetrarehetra afaka mametra-pialana tany andafy nisy zany noho ny antony samihafa nisy narary de nametra-pialana izy nisy ny mony maty indray zavatra hafa indray fa afaka mametra-pialana ianao arak'izay ilanao azy fa tsy voafetrany tsisy manery anao hoe tsy afaka anao an'izay fa zay natoko izy hoe eo le lalao fotsiny mila atao mazava tsara zavatra azo metarina tsara de io zavatra azo metarina io ny olona rehetrarehetra mahita an'le fametarana azy satria efa miteny hoe délestage 2 taona de tonga de asina daty le 2 taona miala am'le fotoana no mitenenanao azy de mbola misy hoe ny délestage aorinan'io izy ny tsy afantatra hoe mbola misy ny délestage de mialy ianao ninona antony ohatran'izany eny fa hoy za hoe niako rehefa miteny hoe midina amin'ny ampaefany io amin'ny 2023 raha ohatra ka voatery milatsaka filopirenena iteny an'izay hoe
raha vola nitsanganan'ny gouvernement ka tsy midina amin'ny ampahefa ny vidindentana farana avany velany ny ppn ny vary menaka ny lafarina sy ny sisa ny fanafody zany ko mamparary ny olona zao ny zezika ho an'ny tantsaha ny kubota ny bicycleta ny vaccine ny omby vaccine biby rehetrarehetra rehefa tsy midina amin'ny ampahefa ndreo miala ho azy azo metarina nge zany tonga de azo metarina zany fa eto fotsiny tiako tenena hoe ny tena garantie de midina amin'ny ampahefa izy mity teto Madagasikara fanjaran'ny fanjakana avy miteny avy eo hoe raha misy manarary ohatra hoe tsy mampidina an'le vidiny tany amin'ny ampahefany fanjakana manasazy azy fa tsy hoe misy olona ray zany tsy manao azy amin'ny ampahefany de hoe hiala tsy zay kory le izy fa le fanampy midina amin'ny ampahefany eo miditra eto lasantsy aloha voalohany tonga de tondroko hoe io lasantsy tsy maintsy tonga de midina amin'ny ampahefany am'izay fotoana zay rehefa midina amin'ny ampahefany angeny fa ny lasantsy sisy resaka subvention antsony tonga de zakan'ny olona io tsy mila subventionné antsony lasantsy za mino fa tsy 75% vidiny lasantsy akory ny subvention eto Madagasikara de ohatran'izay fotsiny le izy hoe rehefa atao madio ny fitsipodalao atao précis tsara azo refesina amin'ny zavatra teneninao sy azo refesina amin'ny fotoana omenao azy enao ihany mameno fotoananao de lasa zay natao hoe démocratie fa eto amintsika tsisy démocratie zany tsy misy démocratie raha vao mitabataba ianao de matahotra le olona sao samborina zany hoe natao hoe misy démocratie tsy misy démocratie eto za aloha tsy maintsy mitabataba foana mahazo misambotra zay tena hisambotra za tsy maintsy mitabataba foana satria le olona miresaka amiko androany izy mitady ny sakafo nomaly efa tsy ny sakafo izy omaly rangaha androany zao ny eny amin'ny réseaux sociaux fa mampiseho lamba fotsy inona dikan'le lamba fotsy resy zay fa apio efa any ange le vahoaka zay mahatonga ny RATSIETISON satria zay manao an'le pétition io be de be ny olona miteny aza menazy rangaha io fa maninona raha menao any andro rajo elo tsy afaka tsony io rangaha io de za koa raha somary tezerako le olona miteny an'izay hoe ianao manao vavan'ny olona misakafo isan'andro fa ny anay ny olona misakafo miresaka aminay androany izy mitady ny sakafo nomaly io fifidianana io zany na mbola misy 3 volana ary ela be io an'le olona tsy misakafo feno SMS voaraiko ato misy telo mianaka zay efa tsy misakafo tsony zay ndroany fa apio zay fa za tsy afaka manampy azy misy miteny mila miditra hôpitaly fa meo an'izao volo zao tsy afaka manampy mbola tsirairay indrindra mantsy zany zao hoe miresaka an'le miditsika fa ho an'ny RATSIETISON sy ny film FMI azafady FMI Malagasy inona aoriana ny midy ny vahaolana zay azonareo hoe aroso ahafahan'ny firenena miova ho amin'ny fahatsarany sy ny vahoaka inana amin'ny fahafenony zany atakatra an'izay fahefa-mividy inona ny vahaolana ankoatran'ny midy zay efa anananareo sy tokony ho aroso ho an'ny firenena somary teneniko kereto aloha hoe naratsy an'le midy nanapodika ny orinasa teto Madagasikara raha raisitsika ny sotema tamin'ny andron'ny mandat ny Jacques no nikatina taorinan'ny 1994 nampidirana an'le flottement le sandambola niakara nidina lany efa nidina be zany sotema zany tokony orinasa afaka manotrana ny velany mampiditra devise fina napodika ny sotema voalohany tsy misy le hoe libéralisme sy mondialisation dradradradrainy hatramin'izay mikatina ny tsenam-barotra ny velany tsy manana tsena malalaka zany ny sotema faharoa ny tsena anatiny tsisy mihitsy satria raha jerevantsika tamin'ny août 91 reny maloto lamba daholo le malagasy mandeha nianarafika ny avoloha ary tsisy mikiraro na ny ray ary ny vitsikely no mikiraro zany hoe tsy misy tsena anatiny ianao tsy misy tsena ivelany tsy adalany serosy ingy millions de dollars maromaro ange no lany nanaovana ny sotema vidianana an'le équipement be any sotema ro machine be sy ny rehetrarehetra nakatiny nariny ny volany laniny satria nahoana raha mbola mitoy izy mbola mandany vola bebe isan'andro katina raisitsika ndray mibata misy bata teto misy usine bata teto mpanao kiraro nikatina fa hoana ary nefa nygasy tsisy mikiraro ka zay indrindra problème tsisy afaka mividy kiraro de mikatina le bata le resaka théorie hoe
eto amintsika rehefa alao ambany ny vola de moreto a de afaka manotrany tsika afaka nanao an'izay zany bata ataontsika hoe tsy nisy ny tsena anatiny ary tsy afaka mividy kiraro ny malagasy de ozy ny bata tsy maninona fa anao kiraro tsika de eto mora indrindra ny main d'œuvre aondratsika ny velany tsy misy koa zay ny tsena ny velany mikatina koa de inona ny zavatra ny tranga ny aly bata mbola misy bata any andafy a fa tsy eto tsony izy nefa tsika manana ny karama ambany indrindra eran'izao tontolo zao de tsika ny ambany indrindra am'izao tontolo zao 50 € ny smig tsy ampy 50 akory tsy ampy 50 € de miresaka vaolany tsika zany teneniko teo hoe tsy ampy a le mampidina ny vidin'entana amin'ny ampahefany satria nao ampidinao amin'ny ampafolony ary ny entana ka tsisy vola le olona mijery fotsiny izy tsy afaka mividy ahoana zany a no ahafahan'le olona mividy an'lentana le fahefa-mividy zany a no ampiarahana am'le fahefa-mividy ny fahafahan'le olona hividy entana tsy fa-tsy ny asa no atobaka zany hoe rehefa mahazo asa le olona tsy miala amin'ny kapoka androany izy mividy vary amin'ny kapoka tonga dia hividy vary amin'ny gony izy am'izay fotoan'izay ahoana ny fomba anapaharitahana ny asa ampitobaka ny asa de hoy za hoe maka fepetra ianao ty tsy misy resaka théorie tonga de pratique fepetra ny raisina manomboka 3 alina ariary isam-bolana de mahazo trano ianao ny anaovana an'izay a ahitatra 80 taona famerenam-bola de mitsipotipotika le vola de 3 alina ariary mahazo trano azavaiko kely misimisy raha androany zao tsika manontany olona hoe trano tsotsotra vitana ohatrin'ny androany de miteny hoe 100 millions mahavita trano franc resako fa tsy ariary 100 millions de francs na 20 millions ariary fa franc mahavatana de franc foana no resahako eto 100 millions mahazo trano de hoy za hoe za maka marge foana ok ary amiko a 200 millions de francs mahavita trano rehefa midina amin'ny ampahefa ny vidin'entana 50 millions zany a mahavita trano rapitso io 50 millions mitovy amin'ny tranona 200 millions androany a iany atsika amin'ny vidin'entana lafo zao 50 millions mahavita trano raha lefa 80 taona famerenam-bola 80 taona 27 volana 720 mois ataonao 50 millions afaka manao an'izay ny tranonao anao rehefa mahita an'ity 50 millions 0720 fa zay no manome 69 000 francs 4 sy ray alina latsaka ronjato eo amin'ny 4 sy ray alina maka marge foana de za rehefa miteny za hoe 3 alina ariary a mahazo trano satria mbola misy zavatra akoatran'le vidin'le trano a satria rehefa eo ny programme ny Filohan'ny Malagasy tsy misy trano tsony azo atao raha tsisy plan architecte efa tafitro anatin'le 750 000 francs le karaman'ny architecte sy ny sisa karaha ohatra 3 alina ariary isam-bolana azahoana trano anao trano daholo tsika eto ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa zay le tonga de mitobaka ny asa ary io a tsy asa any amin'ny tao-trano fotsiny tsy resaka maçon électricien plombier mpandrafitra mpanao tafo tsy ray fotsiny ny asa iforinao satria tsy maintsy misy orinasa mpanao trano amin'arivony no isokatra vao avitan'izay a mandritry ny 20 taona tsika na 30 taona fanaovana trano anisan'ny base ny économie Madagasikara fa rehefa misy orinasa mitsangana misy directeur ao mety misy directeur adjoint misy secrétaire ao misy logisticien ao misy mpividy entana ao acheteur misy commerciaux ao mpitady client zany hoe misy juriste ao satria rehefa resaka tany sy resaka trano a mety misy resaka olana juridique zany hoe ny asa rehetrarehetra mety misy ny akamarony ho tafiditra anatin'le orinasa zany hoe famoronana asa zany a tsy resaka maçon fotsiny fa miditra tafiditra ny amin'ny comptable misy comptable ao misy an'izao ny karazany asa rehetrarehetra hitanao amin'ireny orinasa reny dia zay zany a any amin'ny fanaovana trano famoronana asa faharoa fanaovana lalana fanamboarana lalana programme ny Filohan'ny Malagasy nomena ny fitondram-pirenena ny fitondram-panjakana moa fa tsy meno rareo miara amin'ny lalana kely eny elakela-trano hatramin'ny lalana 30 kilometatra atao pavé mitady pavé zany tsika amin'ny tapitrisany ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa de rehefa ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa miala ho azy ny insécurité eo indrindra efa mamaraparana sady ny fandarana itsika fa anisan'ny zavatra zay mampikaikaka ny olona amin'izao fotoana izao a
ny jiro délestage moa zany de ny lafiny izay le insécurité nyresahanao teo raha afaka atsidika indraimbava alohan'ny amaranantsika ny fandaharana hoe misy vahaolana ve na sosikevitra ho am'izay le fahoriana iaina malagasy eo amin'ny lafiny jiro sy ny lafiny insécurité zay ny FMI malagasy. Ny insécurité tsy tiako voalohany, ny insécurité vokatry ny fahantrana. Rehefa miala amin'ny fahantrana, ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa, reo insécurité mahatonga andreo hoe olona tsy miasa de nony. Fa rehefa ny asa mitady olona fa tsy ny olona mitady asa, le tena jola sisa no mbola anao jola na ny kamo. Fa inisy tonga de tratra ho azy izy fa tsy tobaka ohatr'izao tsony ny insécurité, miala ho azy iny. Vokatry ny fahantrana iny rehefa miala amin'ny fahantrana, tobaka ny asa, tsy misy tsony ny insécurité. Ny resaka délestage. Za rangahy tsy mitovy am'ireo mpanao politika ireo. Tsika am'teny zao tsy mbola ananako ny information globale fa mbola ampahany fotsiny ny ananako. Ny zavatra azo atao voalohany nge farak'izay tsotra mba hampitonga ny jirama anomboka hijoro problème ny jirama resaka vola fa io resaka vola ny jirama nge mitovy ihany hoe mahatra ny vahoaka nge ny clientanao, rehefa mahatra ny clientanao mahatra koa anao. Fa ny jirama mbola misy fitantanana tsy mety keo. Any Tuliara ny tantarain'ny syndicaliste tao jirama zao ohatra misy izy misy centrale anankiroa any ray any jirama ray hofana. Le hofana no ampiasaina centrale jirama na atao centrale de secours. Fa manina tsy mitsombadika ny jirama no atao ampiasaina fa le ray no atao centrale de secours. Am'izay ny azy rehefa mampiasa an'ireny centrale hofana reny na mandeha na tsy mandeha izy ny hofana mandeha foana. Na mandeha na ampanina izy de mandoa foana ny jirama. Resaka fitantanana zany aloha no mila amboarina voalohany amin'ny jirama. Fa faharoa tonga de teneniko eto hoe tsy ampy ny fitaovana mégawatt ny jirama raha ohatra mitombo ny mpanjifa. Tonga de teneniny zay zavatra mandeha ho azy. Fa ozy hoe io zany de resaka ohatra ny azakazaka no atao hoe eto amitsika masoandro sy ny rivotra dakaniny arika ohatra ozy ny fomba fiteny tokony mbezaka atsika makany am'ireny. Eto amitsika misy ny cobalt nickel miditra ao anatin'ny composant fanaovana batterie. Mivoaka fotsiny izy am'izao fotoana zao. Rehefa apetraka fotsiny, ozy ny de tena ho apetraka any amin'ny lalam-panorenana mihitsy rehefa zany raha zany eo amin'ny fitondrana. Tsy mahazo misy akora mivoaka tsony eto Madagasikara. Ny composant na batterie zany, batterie mivoaka eto izy sady mamorona azy izy no devise be de be miditra aminao rehefa vadika produit fini izy. Feto amitsika nge tena mampety zao. Ianao ve mahafantatra raha mantany anao hoe orinasa tsy manao tombarotra izy 3 taona na 4 taona de mbola mitsangana ve? Tsy mitsangana izy. Eto amitsika ny QMM efa 2 taona izy teto amitsika 2 taona. Milaza fa tsy mbola nanao tombarotra mihitsy na indray mandeha azy. Fa maninona mbola mitrandraka? Any le olana. Any zany le fahaizantsika mitantana ny harem-pirenena hoe ny tena marina mahatonga an'io de zao ny korony ilmenita Rio Tinto manao azy. Ataony ambany be tsy manao tombarotra le QMM kit minéral na Madagasikara de izy zao mbola mitaky teo 95 millions de dollars augmentation de capital. Dikan'izay de raha manome an'izay augmentation de capital zay ny fanjakana le taxe 1% azonao nandritra ny 2 taona zany averinao any aminy. Nefa izy mbola mitrandraka ihany. Raha ohatra atao fotsiny le izy hoe tsy mivoaka eto reo raha tsy produit fini. Ampitomboy 100 na arivo avoeny ny devise miditra aminao fa tsy ny 1% intsony. Ny zavatra tsy nety teto ianao ny tompony le réserve ilmenita mitsangana ny QMM ny atsika 20 isan-jatony. Ny andralafo 20 isan-jatony. Zavatra ohatrany nge tsy mety. Fa raha ohatra apetraka ao tsara fotsiny ny zany mbola anisan'ny vahaolana hoe raha isy hiaraka hiasa amitsika hitrandraka harem-pirenena ka hisasaka izy vidiny ny atsasaky ny réserve. De aveo produit fini mivoaka eto zaraina ny produit fini. Fa tonga de tsika mamatsy ny FMI sy ny Banque mondiale fa tsy ny FMI sy Banque mondiale tsony ihany mamatsy atsika. Io zany
raha ohatra mba azonareo nijerenareo tao le vahaolana natolotry voalohany mampidina ny vidinetana tsy mila efa misy banque mondiale akarina sandam-bola midina amin'ny ampahefany any vidinetana fampitobahana ny asa fepetra no raisinao raha misy olona ianao zao raha vity trano ianao manana 3 alina isam-bolana za manao trano mila ny efa misy banque mondiale vetsika vao mitsangana ny trano tsy mila fanaraka tsika sanao misy banque mamatsy 9 taona tsangana ny trano ary raha olona manalina amanetsiny manao an'izay tobaka ny asa tsy mila efa misy banque mondiale tsy mila mitrandraka ny arem-pirenena aloha de zay natokony tsy tokony maika atsontsika mitsandraka ny arem-pirenena rehefa atao vahaolany efa malagasy satria efa misakafotsika am'izay fotoan'izay fa rehefa tsy vitatsika manao azy alao ataon'ny taranaka fa zao sady tsy mihina antsika androany no tsisy tsony tavajanona am'ireo taranaka reo fa reo arem-pirenenareo non renouvelable zay lasa tsisy misolo tonga de vita lasa mandrakizay de zay mahatonga amin'ny teny hoe le vahaolana tompoko misy manany anareo fanantenana atseho ny programme ny FMI malagasy fa raha ohatra tsika tsy raha rainy atrano manofinofo hoe ro vina moa zany isy vidim-piainana zany zao mba nofinofoko hoe mba midina vidim-piainana nofinofoko zao hoe mba mahazo trano nofinofoko zao hoe 9 taona miakatra ny ray aman-drenitsika de mba mahazo valibabena raha za rery manofy an'izay de nofo ihany zay fa raha misy amanalina amanetsiny am'tapitrisantsika manofinofy an'izay lasa tranga hitranga zay am' 2024 miova ny fiainantsika eto Madagasikara hidina vidim-piainana io rehefa manofinofy an'izay daholo tsika de manao ezaka kely makany am'le nofy fa tsy mipetrapotsiny miova 3 alina ray isam-bolana ianao de manomboka mahazo manao trano fa misy anao tranona ray hetsy isam-bolana arakaraka ny fidiram-bolana tsirairay io misy mety anao 2 hetsy isam-bolana fa ray hetsy isam-bolana ianao de afaka manao trano iny zany an'le olona mandray 2 hetsy isam-bolana 3 alina izy ny tranony 3 alina ny gonimbary mbola misy firy zany 4 alina sy ray hetsy any ampelantanany de zay mahatonga atsika hoe sady miala ny insécurité no mihinana am'izay tsika de akarina am'izay fotoan'izay tsy tentsony hoe foanana ny midy raha vao foana ny midy androany nivoaka ny décret foana ny midy tsy misy afa-tsy tia indray mivoaka ny ambavako andao akarina ny fomba mahery vaika amin'ny famokarana fa misy mpividy reo am'izay fotoan'izay fa zao anao raha mamokatra voatabia anao feno ny anetsenany feno voatabia ny atsenany ty nosy be mivoaka ny concombre feno ny atsena nefa le olona nona zao voatabia zao efa 200 ny ray isingany ray ankasitrahana feno ary hita mihitsy zay le hoe misy sary efa ao anatin'ny sainy namatsika RATSIETISON zay hoe tokony ho tahaka zao ny endrikendriky zany Madagasikara izany mamarana sady ny fandaharana isika ary inoko fa maro zatra zay mbola tianao resahana kanefa ny fotoana moa zany manapetra mankasitraka feno ny amin'ny fanekenao ny fanasan'ny fandarana le 20h15 eto amin'ny M24 fa raha misy afatra fohy ndraimbava zay tianao ho ampitaina amin'ny mpanaraka atsika de fotoanany izao de zao ny afatra raha tianao ho tonga tranga fa tsy nofo mijanona nofinofo le midina amin'ny ampahefany vidinetana 3 alina ariary isam-bolana de mahazo trano ianao 9 taona miakatra mahazo valibabena tsabona maimaimpona ny ray aman-drenitsika ny asa nitady olona fa tsy ny olona nitady asa de andao miaraka amin'ny FMI malagasy mandefasa SMS amin'ny 034 90 375 78 efa hitanao foana io tamin'ny teo amin'ny écran teo aloha teo de alefaso ny anaranao ny district sy commune ary fokotany misy anao fa zay mila olona isaky ny fokotany manerana Madagasikara de alefaso ao hoe vonona ianao fa tsy maintsy valinay ianao de hiaraka itsika anatanteraka an'le nofinofy ho tonga tranga amin'ny janvier 2024 de iova miala eo nge de miova mandrakizay ny fiainatsika de hiteny daholo tsika fa maninona raha ny fiainako nety ohatr'izao nefa maninona 70 taona nijaly ankasitrahana feno Jacques RATSIETISON
ny amin'ny famalinao ny fanasana zay nataon'ny M24 amin'ny alalan'ny fandarana le 20h15 ny fanirinay de zao hoe rehefa ho avy zay anasanao ndray amin'ny manaraka de tsy salasala tahaka ny androany anao ko de makasitraka indrindra tompoko. Eny ary de misaotra ny M24 aloha na mpivahiny misaotra ny vahoaka nahatra hatramin'ny farany ny ahitany mijery an'ity fandarana ity. Araky ny hitantsika teo dia Jacques RATSIETISON no avahintsika teto amin'ny le 20h15 teto amin'ny M24 androany. Ankasitrahana hatrany ihany koa ny amin'ny fanaranao tsy tapaka ny fandarana ary manasanao hatrany hanoy tsy tapaka ary zaran'izany ihany koa amin'ny hafa ny amin'ity fandarana ity. Koa dia mirary soa atsika tsiray avy veloma tompoko.